Nitondra fanehoan-kevitra manoloana ireo kandida maro maniry ny hirotsaka ao filoham-pirenen'ny ny repoblika fa-efatra ny vovonana firaisamonim-pirenena HAFARI Malagasy niantso ireo kandida amin'ny jerena manokana ny fanarenana ny sosialim-bahoaka moa ity vovonana ity. Fanazavana mahakasika an'izay entina Andriamatoa Jean Nirina raha fanomezan-tsoa filoha nasionaly ny HAFARI Malagasy. Rehefa tonga ao filoham-pirenena tokoa izy dia vahaolana satria ho anay fiarahamonim-pirenena dia olana mianjady eto amin'ny firenena aloha ny fahaleovantena tena izy ary famerenana amin'ny ny anjara andraikitry ny tompona andraiky mpahefana satria miandry izany 4e repoblika izany ireo olana be dia be amin'ny adi-tany ny amin'ny sosialim-bahoaka ny resaka momba amin'ny fandaminana ny tsy anasa sy ny maro isan-karazany ka dia ny tenotenenay zany hoe aoka tena anao akitsikoa ireo kandida rehetra ireo ary aoka ry zareo anao convention faninanana masina ka raha tsy lany ara dia manaiky fandray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena ary manaraka an'izay dia mbola hitsikitsihanay sy hotenenanay fa tsy manana fahaleovantena tena izy ty firenentsika ty fa matimaty fotsiny ireo raha latsaka nanomboka tamin'ny taona 1947 ka hatramin'izao satria ny firenena vahiny no mibaiko ary ny firenena vahiny no manimba zavatra misy ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny elanela mahatra indrindra sy ny manan-karena indrindra ary ny olana eto dia nirafitra ny simba raha ny tena izy zany dia tokony hainga avy any amin'ny kokotany ny fampandrosoana sy ny fifidianana nefa ankehitriny dia efa milaza ny senita sy ny sisa rehetra fa vonona ny vola kandida efa mandrotsaka ny tempo de candidaturany zany hoe tsy maintsy mandeha fifidianana na tiana na tsy tiana.